Lafaly miarabantsika tsirairay avy-indray amin'ity alatsinainy fa 4 volana Jolay ity. Sotran'Andriamanitra hatranintsika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany sy ny famindram-pony ary raiso tombontsoa lehibe ho anao ny fananana an'izany. Mialohan'ny diry antsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka-tsika. Tompo Andriamanitra eo velom-pisaoranao izay mbola afaka miaino anao, miaona aminao ary koa mandray ny famindram-ponao. Tao votsapanay mba ho vato fantsika ao anatin'ny fonay ny teninao ka ahafahanay mifaly mandrakariva miaraka aminao ary mahatsiaro ho manana fahasambarana satria fantatray fa tsy zava-poana tokoa ny fikelezanay ainy eo aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao ilay mpanavitra ho avy. Nalaina amin'ny Salama fa 4:20 manao hoe mitsangana hamonjy anay ary avoty izahay araka ny famindram-ponao. Amen. Mazava tsy misy diso ireo faminaniana Isaiany amin'ny fijalian'i Kristy sy ny fahafatesany. Iza ny teny nampitondraina anay ozy izy ary hoy koa ny fanontanian'ny mpaminany hoe ary iza ny nampisehoana ny sandrany Jehova fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofikazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara tarehy izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Mitondra naretintsika koa tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nikapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana ny namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa naniozy izy tahaka ny ondry samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehovah nihatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy nilobava izy hozy izy Isaia. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentiny nanaisotra azy ary iza tamin'ny niara-perina taminy no nihevitra no nofongorona ny ala tamin'ny velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy. Na dia ny fomba nahafatesany aza dia efa voalaza ny faminaniana mialoha tahaka ny nanandratana ny menarana varahana tany anefitra no hanandratana koa an'ilay mpanavitra ho avy ozy izy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hoy koa Zakaria manao hoe dia isy anao amiko hoe ka inona itony ratra tamin'ny tananao itony dia ho valihany hoe naratra tamin'ny tranon'ny sakaizako aho. Ary manamafy ihany Isaia manao hoe ary nokasaina atao amin'ny olomeloka ny fasany nefa teo am-panan-karena izy nefa novonoina. Na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany nefa sitrak'Andriamanitra sy ny anoritoro sy ampangirifiry azy. Nefa ilay niaritra fahafatesana teo am-pelantanany ratsy fanahy dia hitsangana indray amin'ny mahampandresy ny fahotana sy ny fahasana azy. Ataoko fa tsy vaovao aminao avokoa na ireo faminaniana na ireo tranga ndraisin'ny tompo entina hanafotany antsika. Ny irina amintsika dia tsy hanadino an'izany satria izy ilay mpanavitra antsika ary raiso fa nohony aminao manokana noho ny ay manokana no nahatonga ny ratra teny amin'ny Kristy, nahatonga ny fandefona azy ary koa ny dia kapoka taminy ozy izy no nahasitranana antsika. Mandehana tahaka ny olona sitrana aza merikerika fa aoka Kristy irery ihany no itodihan'ny saitsika ary aoka ny zavatra any ambony no itodihan'ny fotsika ihany koa. Rirainay masina tsara indrindra izay any an-danitra. Velom-pisaorana anao izahay no ny fanavotana nomenao anay. Saotra Tompo izay manome ny fitiavanao hatrany ka mba tsy ho very tokoa izay rehetra mino anao fa mba azo ny fiainana mandrakizay. Mbola ety an-dalana manaraka anao tokoa izahay koa mangavy anao nolotanana anay ary koa
no vohery anay ka ampitsakanay mandrakariva rehefa sendrany sarotra ny lalana izay tiavinay aminaran'i Jesosy amen. Piaro